toetry ny andro hiakatra ny maripana atao anatin'ny 3 andro. Ovectana ataony 6 oktobra 2024 farafahatarany ny atsapaka amin'ny filaran'ireo kandida tojo Ravalomanana izy aminy afaka hanatanteraka ny viny apetraky ny filoha Ravalomanana ho anatananarivo. Faltafaraka aminao indray tongokilasy tongovavy ato anatin'izao fotoanany fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba no manasanao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fifidianana avy hatrany. Misy kandida avokoa ny komina rehetra raha ny tatitry ny seny taorian'ny famaranana ny fametranana dota taratasy firotsahako-vidiana omaly. Nisy kandida nametraka taratasy firotsahako-vidiana noho ny sintona izany ka tsy maintsy ampiarana ny lalàna mifehy fifidianana hoy ny seny. Ao anatin'ny fanamarinana tanteraka ireo andota taratasy ny ireo mpilatsako-vidiana ny OVEC amin'izao fotoana izao. Fanadiadiana eo amin'ny sary sy ridrantsary ny miaro-tanjona. Misy kandida avokoa ny komina 570 sy 900 raha ny tatitry ny voamera malotena misana ny fifidianana. Komina 750 no tsy ahitana fa tsy kandida tokana no mirotsako-vidiana ka nametraka taratasy firotsahako-vidiana hatramin'ny omaly. Fotoana farany izay nomeny lalàna na fanana tanteraka izany. Ao anatin'ny fanamarinana ireo andota taratasy rehetra ny tompony andraikitra amin'izao fotoana izao. BDB le listan'le kandida tonga farany atao anatin'ny 2 andro farany dia tsy vita eo zany le fikirakrana fa fantatra fotsiny hoe retina andota taratasy tonga fa le fijerena an'le izy amin'ny antsipiriany hoe tena taratasy avy any amin'ny hivokatra marina ve ty na tena taratasy avy any amin'ny fitsarana casier judiciaire marina ve ty zay no mila fotoana kely dia mbola ampanaovana azy. Misy tamin'ireo naniry latsako-vidiana no nisintona ny taratasy firotsahako-vidiana. Raha ny vaovao samihafa isan'ireo Christine Razanamasoa nositony ny antota taratasy firotsahako-vidiana ho ben'ny tanàna ao amin'ny komina Ambonivohitra Fianaratsoa. Raha ny vaovao dia narirarira ny tenany ary niafara tamin'ny tsy fanomezana azy ny 211 bis izany. Nilaza ho tsy mahay fanome azy ny taratasy manamarina ny fandoava-ketra ny broketra tao Fianaratsoa ka navezivezy ny solotenany rehefa tonga teto Antananarivo. Sakatsakana sy fanakatonana varavarana amin'ny fomba ankolaka ilazana ny tsy hafana mirotsaka no miseho ho iatrany ny fanazavany. Nanamafy kosa ny seny fa misy lalàna azo ampiarana manoloana ny tranga toy izao. Misy fepetra efa fahatry ny lalàna mba fisintomana mbola tsy ananako moa vaovao manodidina izay fisarehan'izay fa tsy maintsy ny lalàna no arahantsika raha ohatra ka misy tokoa zay tamin'ny fifidianana solomamoaka ohatra raha tsarotsika raha ohatra ka mbola anatin'ilay feim-potoana fandrotsahana ny taratasy no misintona dia mbola mahekena fa raha efa aorianan'le feim-potoana izany hoe aorianan'ny 20 ny volana septambra dia efa tsy ekena intsony fa tsy maintsy mifaninana ao anatin'ilay tontolo ilay mpifaninana. Mino fa fifidianana ankapobeny mitovy zay. Mazava ny any olom-pirenena mila olona manakaiky vahoaka sady mahavita mamany olana manoloana ny fampotehana indrindra eto amin'ny renivohitra Madagasikara ankehitriny. Io zany arakaraka ny fandarana asa izay tokony ataony no maresy lahatra amin'ny olona dia eo amin'ilay vidim-piainana andavanandro mihitsy zany mba tokony mba aloha mila miova aloha ny toetsaina aloha zany. Toetsaina rehefa miova ny toetsaina dia miova ny zavatra rehetra. Tediavina zany zao tediavin'ireo vahoaka dia hoe olona malala ny tena hoe fahorian'le malagasy mahitsy zany tena hitondra fanovana ho an'ny farimpenana indrindra ohatra hoe ho an'ny lamina ohatra hoe tsena ohatra hoe taxi bisikileta taxi moto mba ohatra hoe mba fany tsirairay avy mba mihena zany fandehana amin'ny fiainana any aty ambany tanàna any fa tena mijaly ny ambany tanàna. Mijaly ara-tsakafo, mijaly araky ny lalana, mijaly araky ny fahadiovana. Zay zany no tokony jeren'ilay olona le mba olona lehibe any tanàna fa tsy variana eny any ambony amin'ny koa fa tokony mba mijery ny olona aty ambany koa. Fifidianana manakaiky vahoaka ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanompotsy ny tanàna noho izy ireo eny fotony ka iangiany ny fampandrosoana. Amin'ny alalan'ny fifidianana demokratika madio mangarara ary ekeny rehetra no azona antoka ny sina fampandrosoana eto ka ahafahan'ny olom-pirenena tsiraray misitraka ny tambelona andraikitra.
mijany eo amin'izay vaovao izay ihany ao anatin'ny fikirakirana tanteraka ireo antota taratasy firotsahako vidiana ho ben'ny tanàna ny eny amin'ny OVEC amin'izao fotoana izao. Farafatarany 6 oktobra no anaovana ny atsapaka hamantarana ny filarana ireo kandida anaty bileta tokana raha ny fanazavana. Nilamina tamin'ny ankapobeny fandraisana ireo antota taratasy somaly ary tsy nanano sarotra ireo naniry ilatsaka ho vidiana izany noho ny fanovana sasany natao tamin'ireo antota taratasy firotsahako vidiana fanadihadiana. Ny farana omaly ny fanaterana ireo antota taratasy filatsahako vidiana ireo olom-pirenena maniry irotsako vidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina tanàna ny 20 Desambra 2024 avy izao. Misafito ireo narotsaka ny dossier omaly ho an'ny teto amin'ny OVEC Tanaville. Isan'izany ny antoko Tiky Madagasikara, ny RTM, i Arivo Mandroso, Tia Tanindrazana, IRK, Tsy Miankina ary ny Mouvement Gasikara. Eo ampikirakirana ireo antota taratasy ny rafitra fanamarinana sy fandraketana ny antota taratasy firotsahako vidiana amin'izao mialoha ny amoahana ny certificat d'enregistrement. Manana hatramin'ny 3 septambra farafatarana ny OVEC anatanteran'izany mialoha ny amoahana ny listra ireo kandida. Amoaka izay zany ny atao hoe certificat d'enregistrement ho an'ireo kandida tsirairay avy rehefa vita ny fijerevana ny pitsopitson'ireo antota taratasy samihafa. Rehefa vita izay dia mivoaka ho anatin'ny lista ny kandida anankiray. Ny anaovana ny atsapaka kosa dia mety ny fasivany volana oktobra. Raha vatany vita ny fikirakiraina an'ireo antota taratasy ireo dia mamoaka an'izay certificat izay ny eto anivon'ny OVEC na mbola tsy tapitra ary le faim-potoana tokony anatanterahana an'izay izay dia alefana eny anivon'ny CNIFUB ny antota taratasyn'ireo olona izay nilatsako vidiana miaraka ihany koa ny tribunal administratif atambatra miaraka. Nizotra tampilamenana ny fandraisan'ireo kandida omaly raha ny fanazavana. Nanamaivana azy ireo ny fanesorana ny certificat de nationalité tao anatin'ireo taratasy notakiana taminy. Araka ilay didim-panjakana navoaka ny gouvernemanta dia nisy ny fanalana n'ilay nationalité tao anatin'ilay antota taratasy dia hitanay fa nanamaivana an'ireo kandida izay zavatra izay. Dia izay no nahatonga an'ilay kandida moramora tao aorianany iny fanalana n'iny certificat de nationalité iny dia sodra-pilaminana tsara faneterana ny antota taratasin'ireo kandida. Voavaty eto anivon'ny OVEC daholo ihany satria ny resaka certificat d'inscription teto anivon'ny OVEC ihany no mamoaka anazy satria ny premier arrondissement ka hatramin'ny 6e arrondissement dia niara-ny asa teto anivon'ny OVEC daholo. Ny 3 septambra farafatarany no amany OVEC ny listra ofisialy n'ireo kandida ny OVEC mialoha ny ampiakaran'izany eny amin'ny CENI. Raha misy ny tsy fahatomombana ny antota taratasy manana 770 ora afaka mampiakatra ny fitarainana any amin'ny CNIFUB ny kandida ary mametraka fitoriana eny anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana raha tsy mahafapo ny kandida ny valinteny ny CNIFUB. Manana 770 ora io fitsarana io amoahana ny didy. Ny 7 oktobra kosa no amoahan'ny CENI ny listra kandida feno manerana ny Madagasikara. Aorian'izay ny 6 oktobra no anaovana ny atsapaka hamantarana ny filaran'ireo kandida anaty bileta tokana. Komina 10 amin'ny distrika Ambatondrazaka no nirotsahana kandida avy amin'ny antoko Tiky Madagasikara. Omaly no nanateran'ireo kandida ny antota taratasy firotsahako vidiana. Samy nikaikaiky izy ireo fa sarotra no asarotona ny fikarakarana ireo dossier tamin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity. Fanampanazavana tateriny Enery Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Kandida 10 avy amin'ny antoko Tiky Madagasikara no natotosa ny fandrotsana ny antota taratasy filatsahako vidiana izy ireo ho amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny takariva ny alarobia 25 septambra teo anivon'ny OVEC Ambatondrazaka. Somary nanahirana ny fikarakarana ny antota taratasy raha araka ny filazany ireto kandida ho ben'ny tanàna ireto saingy tsy nampiembotra azy ireo izany satria efa vonona ny hitondra fanovana ho amin'ny commune izay nandrotsahany ny antota taratasy filatsahako vidiana izy ireo. Mary sarotra mihitsy satria atao hoe atongotra ny fotoana moa dia tsy andaniny koa dia antota taratasy ilaina zany tena manahirana ny olona mikarakara azy dia atao isaoran'Andriamanitra moa fa vita soa tsara le izy dia androany no anaterana azy ka ino zay fa ny fahasarotana mitondra fahombiazana. Ohatran'ny sarotra ihany fa teo Andriamanitra ny nanampy anay sy ireo namana sy rehetrarehetra dia fisaorana be lehibe n'Andriamanitra mba ho
mba vita somatsara ny dossier rehetrarehetra zay mikasika ny fifidianana ho ben'ny tanàna amin'ity fa vonona dia vonona tokoa zahay ao amin'ny tokotim avy ao amin'ny Ambandrika commune Ambandrika ary efa fa say zany tokoa hoe androany ny metrahana ny candidat matomona metraka an'izy io dia efa vonona ny roso amin'izay fifaninanana. Nanao fikarakarana ny tota taratasy to somary tegna nanahirana ary sarotra dia sarotra mihitsy efa nanapana-hevitra ho atao le izy dia tsy maintsy miroso. Amin'ny fikarakarana ny tota taratasy aloha tena manahirany ihany satria somary vezivezy amin'ny le fanatokosanan'le izy satria maromaro le pitsopitsony laina amin'le filatsako fidiana dia somary vezivezy kely ihany fa izy loha efa vita dia tsy mihitsy. Ina tena vesatra ho anareo tamin'ny fikarakarana ny tota taratasy? Ny tena vesatra zao mikasika an'le aimpoa ny tena olana reny fa voalohany aloha hatreto dia tsy maintsy vonona satria fanavotana ny vahoaka ny tanjony ary fanatsarana ny tanàna tsy maintsy manao sorony ianao hoan'ny tanànanao zany. Ina ihany moa ny mampafantatra fa dia ny commune Firamanga-Varatra, ny commune Ambandrika, ny commune Didy ary ny commune Tanambopesakay sy Bejofo ireto natotosa ny fandrosana ny tota taratasy ny omaly ireto. Any Fianarantsoa kosa indray nisitona tamin'ny ora farany ny taratasy maha-kandida azy ho ben'ny tanàna ao Fianarantsoa renivohitra ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha Ramatoa Razanamahasoa Kristine. Antony izany ny tsy nanomezany sampandrarany etra ny taratasy manamarina ny fandoava-ketra ny antsonjay politika ny zavamisy hoy ny fanazavany. Germain Mezanary, Mathieu Princy. Nisedra olana maro ary tsy nomena hatramin'ny farany taratasy manamarina ny fandoava-ketra ho an'ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha Ramatoa Kristine Razanamahasoa. Mahagaga hoy izy ny zavamisy satria sady tsy manana orinasa ny tenako ary mpiasa-panjakana misotro ronono kanefa tsy nahazo io taratasy fanamarinana ara-ketra io. Raha nanatona ny birao ny hetra teto toerana aho dia nilazaina fa tsy manana fahefana hanome ahy an'izany taratasy izay manambara ny mahara-dalàna ny fandoavako hetra ny teto Fianarantsoa dia nalefa Tanantananarivo ny taratasy ary nandefa hiraka aho zany satria ny fotoana fohy dia fohy satria efa 4 ora sisa nandefa hiraka ihany aho nanao ale mandroso sy mivery teo ary dia rehefa tonga Tanantananarivo dia nalefa ny vezivezy ao ny milaza mandehanana amin'ny centre fiscal ny premier arrondissement tao Analakely, mandehana amin'ny deuxième arrondissement any Tsimbazaza, mandehana any amin'ny direction générale ny impôt izay tiako manamarika fa zaho dia mpiasa-panjakana mpitsara mpisotro ronono ary mandray aho bon de caisse ny retraite ny pension de retraite isam-bolana ary zay ao anatin'ny bon de caisse zany dia efa sotonina any fotony ny hetra zay tokony alohako satria zaho olona tsy manana orinasa tsy manana ako na hoe fikambanana na fiombolana mpandraraha ka hoe misy hetra hafa ho takinamiko fa dia efa iny karama iny kanefa natao zay zavatra zay dia fantatro avy hatrany moa fa sakatsakana sy fingapingana namonjy ny directeur général ny impôt ny hiraka zay nandeha avy ety fa tsy niraisina satria avinavina natao azy dia mazava ho azy amiko moa zany fa hoe fa nahazo baiko izy fa raha ny fangatahany io Ramatoa io hatrany fotony hatraty Fianarantsoa ka tonga any Antananarivo dia sakano ny lalana. Antsonjay politika ny zavamisy hoy hatrany ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha tsy midika faresena nefa ny fahanginana hoy izy. Ny fandeferana tompoko tsy midika faresy ary tombotsoa ny filamenana ny fitoniana sy ny apaisement no tadiavintsika ka dia
tsy hanome tsy miangambanareo amin'izany fisotonako ny candidatura izany. Miantso ny vahoaka ny fianaran-tsoa ahisafidy ny tenany amin'ny fifidianana ho avy io ary nanamafy fa zava-dehibe izay fahaizana misafidy sy fandehanana manefa ny adidy amin'ny 1 Desambra. Fotoana ilana filaminana izao ho iatrany Kristine Razanamahasoa. Fanapahan-kevitra politika no natao ka nandavana na kandida ny Filoha Ravalomanana marika na dia hiala olana azy ireo fitaovam-panjakana nanantanteraka izany ho ny sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara Randriamasinao Rorina. Nanamafy ny tenany fa tsy misy afa-tsy ny kandida Ravalomanana Tojo ihany no afaka natanteraka ny vina fampandrosoana efa napetraky ny Filoha Ravalomanana ho an'Antananarivo tsy voana amin'ny tombontsom-bahoaka ka izany no antony safidy ny ataony antoko tiako Madagasikara amin'ny fanolorana azy ho kandida. Fanampanazavana Tateriny Germain Nomejanahary sy Tahirina. Na inona ambara na inona fialana olana ataony eo anivon'ny fitondrana sy ny rafitra nampiasainy dia mazava fa resaka politika no nanakanana hatramin'ny farany ny kandida ny Filoha Marika Ravalomanana hoy ny sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara. Tsy azo no heverina ny hoe aty amin'ny toerana anjakany antoko tiako Madagasikara no misy ny sakana tsy ahafahany mirotsaka. Ny arandrehetra nahita ny vokatra tamin'ny fifidianana solom-bavam-bahoaka farany teo fa saika nitarika tamin'ny isam-bato lavitra be avokoa ireo kandida natolotry ny firaisan-kina nanerana ireo boriboritany enina teto Andrenivohitra. Fahoriana goavana ho an'ny fitondrana iny ary nampanonofo ratsy azy ka tadiavina ny fomba rehetra tsy kandida ny Filoha Marika Ravalomanana hoy Irina Randriamasinoro. Na hiala olana aza ny seni dia mazava fa baiko politika no nomena sy no tanterahan'izy ireo ho iatrany ny fanazavana. Tsy manao interprétation virtuelle olana resaka ara-politika no natonga ny Filoha Ravalomanana tsy afaka mirotsaka raha tena monsieur basé amin'ny resaka juridiquetsika na ny resaka administration sy resaka fiscalité tsy afaka mirotsaka izy tamin'ny heritaona, tsy afaka mirotsaka filoham-pirenena fa matoa izy afaka mirotsaka filoham-pirenena tsy avela mirotsaka ny ben'ny tanàna dia zavatra foronina ny ahafahana tsy mampirotsaka azy. Ny candidat anay matoa manana ny dossier complet ankehitriny androany dia tsy manana olana zany amin'ny resaka administration na resaka fiscalité na resaka juridique. Efa mazava ankehitriny fa Tojo Ravalomanana no ho kandida ho ben'ny tanàna atolotry ny antoko timy ary toana ny firaisan-kina. Tsy miova ny tetikasa efa napetraka ny Filoha Marika Ravalomanana ho an'Antananarivo sy ny mponina ao aminy ary io kandida io ihany sy no afaka anatanteraka izay ny vina fampandrosoana izany ao anatin'ny fanarenana an'Antananarivo na ny fara. Azo antoka ihany koa fa afaka mandray ny tolo-kevitra sy ny traikefa avy amin'ny Filoha Marika Ravalomanana mba tsy ivoana ny ho tombotsoa ny malagasy rehetra monina eto Antananarivo ny fitantanana ny tanàna. Ny programan'asa efa ny programan'asa ho an'ny Filoha Ravalomanana ary tsy misy olona tena ataoko hoe akaiky indrindra ny Filoha Ravalomanana afa-tsy ny Tojo Ravalomanana afaka natanteraka atsaka sy andavana tsy mivoana ny programan'asa izay napetrana. Miantso ny mpikatroka rehetra mba samy hovonina amin'ny fiatrenana fifidianana ben'ny tanàna noho izany ny eo anivony ny pro-politika timy. Fanarenana an'Antananarivo no tanjona tsy maintsy miasa miaraka ny rehetra mba anatrarana ny tanjona indrindra fa amin'ny fanentanana ny eny anivon'ny fiarahamonina mba anao safidy tsara ka mba hiovana Antananarivo ho mendrika ho renivohim-pirenena sy mendrika ny mponina ao aminy. Mazava ny fanapahan-kevitry ny antoko tiako Madagasikara fa Tojo Ravalomanana no kandida ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Tsy tonga ho azy izany fanapahan-kevitra izany fa misy antony ho ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Mila mifantoka amin'ny fampandaniana ny kandida Tojo Ravalomanana ireo mpikatroka timy rehetra manomboka izao satria toy ny tolona no atrena ankoatra ny fanarenana an'Antananarivo ho iatrany fanazavana. Mazava ny antony fanapahan-kevitra ho an'ny antoko tiako Madagasikara amin'ny fametrahana sy fanendrena ny lohalisitra amin'ny fifidianana ny 1 Desambra izao ho an'ny komina Antananarivo renivohitra. Miala Ravalomanana, misolo Ravalomanana hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Mba tsy anapahana sy tsy afoana ilay fikasana ho fanarenana Antananarivo sy ho fanohizana ny tolona efa natomboka teto hoy ny fanazavana. Nisy baiko pitolomana napetraka teto ka izany no antony izao safidy izao. Azo antoka ny tsy fivadiana ary azo antoka ny anatanterana ny fototra ijoro ny antoko timy ho fanavotana ny vahoaka malagasy ho iatrany ny fanazavany. Tanareo rehefa manao taratasy tsika de le eto tapony eto nosoratatsika
de voadika ao ambadika ao a le zavatra soratatsika kalika zany io zavatra ataotsika eo ity ambony ty ihany io fa nasitsika kalika izy a de izy mivoaka ato ambadika ato dika zany atsika tsy mijery an'le any ambadika any fa ty zavatra soratatsika eto ambony ty raha raisina zany le izy de ohatrany hoe mahita président Marc Ravalomanana atsika de misy aloka manaraka ao arinany de iny aloka iny zany a no raisitsika ao anatin'izy hoe président Marc Ravalomanana ihany io satria na le anarana zany eto ny olona moa miteny le tojo fa za zany eto te hiteny foana hoe rehefa miteny de tsy te hiteny tojo fa Ravalomanana foana zany no teneniko ny antony zay état d'esprit zay mila tonga ny antsaitsika aza manonona le tojo akory nareo fa aloha tonga de petrakytsika Ravalomanana io miala Ravalomanana misolo Ravalomanana dika zay le kalika zay le aloka manaraka rehefa mietsika zany président de manaraka iny eo ny fanarenana an'Antananarivo fa misy dingana goavana mbola ilana fanarenana eto amin'ny firenena dia ny famerenan-kasina ny malagasy maro anisa sy ny famerenana ny mahatanitandalana ny firenena ka mahatonga ny rafim-panjakana rehetra ho fitaovana amin'ny tena ny hafa tsy mitovy hevitra amin'ny eo anivon'ny fitondrana ho iatrany ny fanazavana fa ny mahatonga anahy tena mametraka an'izay hoe aloha tojono eo de satria Ravalomanana io amiko zany le zavatra atao eto de Ravalomanana foana tsy maintsy izy ny anao an'le andraikitra rehefa lany eo tojo foana le maire le anao an'le asan'le be ny tanàna iny tojo foana iny rehefa avy eo fa le tolona ataotsika ato Ravalomanana le tolona ary tsika io a ao anatin'io fifidianana io a le tolona ny antony atonga atsika andray anjara ao anatin'le fifidianana hoe ho fanomezana ny tolona de Ravalomanana no apetraka iny eto zany tsika rehefa manonona de manonona an'izay anarana zay hoe Ravalomanana io ary Ravalomanana no hitarika fa zao ny tsy azo an'ireo fanjakan'ireo an-tsaina Ravalomanana anankiray nataotsika marary andoha izy zao tsika zao biturbo biturbo tsika zao zany hoe lasa Ravalomanana anankiroa teo izy motera anankiray marika Ravalomanana fotsiny ny atsika fa zao izy Ravalomanana anankiroa bimotera zany tsika fa am'ty zany a raha misivy ny famantaranandrony amin'ny tanany akavia de amin'ny sivy koa ny famantaranandrony amin'ny tanany akavanana zany hoe sady voany ty nareo voany ty zay zavatra zay zany le hoentsika manao an'le combat ao anatin'izy hoe Ravalomanana anankiray aza nanahirana anareo zao izy lasa Ravalomanana anankiroa bi Ravalomanana zany mandeha am'izao motera anankiroa raharany anareo fanjakana ianareo natonga ny ohatran'io mila mahay misafidy tsara ny mponina Antananarivo amin'ny ity ary tokony ifantoka amin'ny fampandanina ny kandida atolotrina ny toko kosa ireo mpikatokatriny marehetra eny fotony manomboka izao ho iatrany i Fidèle Razarapiera makasika ny raharam-pirenena izay tsisy fiovam-piainana azon'ny malagasy antena iny raha izao endrika fitondrana ankehitriny izao ho ny mpanao politika ary raha mbola toy izao ihany koa ny fihetsiky ny malagasy manoloana ny raharam-pireneny raha nanambaolana manoloana ireo olana maro lafy sedrain'ny malagasy izao mpitondra ankehitriny izao dia fa ela no nataony izany notanisain'ireo mpitondra ireo olan'ny firenetsika taloha ny nahazony fahefana saingy hatramin'izao nampitomboiny avy zato hoe ny ankehitriny ireo ratsy no tanisain'ireo mila mandraindraikitra ihany koa ny malagasy hoy ny fanazavana teo amin'ny fandraisam-peo ny Germain Mejanary sary narindra ny tahiny raha nisy fitondrana nay namitaka indrindra ny malagasy dia ity fitondrana ity hoy ny mpandinika ny raharam-pirenena ny mahagaga nefa dia mbola tsy mampifoany sainy malagasy malona ireo fitakam-pehivava atao azy hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena manasa saina hoy ny Asarandriamamizafy dia ny fomba nilazana ireo tsinety natao tamin'ny fitondrana teo aloha ka nitandrysana zava-baovao sy fampanantenana amirapiratra sodoka ny malagasy ka roboka nametraka azy teo amin'ny fitondrana saingy ankehitriny avy zato hoe nohony teo aloha natao litany ny fahavoazana santionana nanonganana ny fanjakana tamin'ny taona 2024 ny raha-tany tamin'ny Daewoo Corporation izay nikasa ampiasa tany eto Madagasikara ho fambolena katsaka sy amokarana menaka palme $9 miliara no entiny Daewoo anaovana an'io tetikasa mpambolena io eto Madagasikara mandritra ny 20 taona ka anome asa fitoalina ho an'ny malagasy resaka tany sy ny olan'ireo mpitondra ankehitriny tamin'ny fanjakana
tamin'ny fotoan'androny ka nahavotsitra ilay tetikasa. Ankehitriny anefa anjakany vahiny ny tany malagasy sy isitrahany tamberina akory. Tantely afadrakotra ireo arim-pireneny ny vidin'ireo vokatra sy ny fandraharana amin'izany gazana fotsiny izay samy lazany sy manan-kena mihinana gagazo 3 volana farafakeliny. Ny tena loza dia izay tsy mety amin'ny andry no hiarany lalàna fa misy kosa ny olona ambony lalàna ho ihany ny faneho-kevitra. Hoe tisy tinge tsy mety nataonareo fa rehefa azo le faefana averiny 1000% iny ohatra anisany naninjena ny akaikitriny teneny koa naninjena mafy ny filomaraka Ravalo manana tamin'izany eo amin'ny lafiny ara-politika tsy mamela n'olona iteny indrindra atao amin'ny TVM CRNM fa nga nareo maheno mpamitra afaka miteny amin'ny RNM sy TVM loatra amin'izao naninjena azy mafy hoe rehefa manao fidianana dia anaovan'ny ministère de l'intérieur mais misy le izy dia bakony dans l'administration zay ny ananganana ny seny io fa nga zany seny izany anga nadaty fidianana nge tsy seny manapakasy fa gouvernement na ny taratasy ilaina anatin'ny fidianana nge tsy seny manapakasy fa gouvernement io rehetrarehetra io gouvernement daholo manapaka fa ohatrany hoe irakiraka indray le seny izy tsy hitanao zay mandependant io dia le zavatra tsy nety nanenjena ny afany averina nenjena tamin'izany fitondrana tamin'ny andron'ny Ravalomanana hoe nareo manao monopole fa izakay manao monopole amin'izao fotoana izao monopole daholo ingy io rehetrarehetra io fa ny gasy angamba tsy mahafantatra ary lasa monopole amin'ny vahiny zao le olana rehefa mpitena ny gasy tonga dia raisy ny vahiny iny na ny fanaovana zavatra farany kitika indrindra hainy gasy nanao arendrina fa potika ingeny fiherin'ny gasy tamin'ny arendrina dia izy manao anazy arendrina sinoko ary raha tony sinoa ianao dia tonga dia tongeto izy koa dia zavatra ohatr' izany inge le misy eto. Raha malagasy matsiaro tena sy ny aina ny fiainana talohan'ny taona 2024 dia mahatsapa tsara ankehitriny fa mikorosofahana ny fiainana. Profon'izany ny resaka delestasy sy ny fahatapahan-drano mampikolainy maro. Raha jiro fotsiny ny olana teo aloha efa miampifahasairanandrano izany ankehitriny. Zara raha mahavita fiainana indray andro intsony ny iray alina ariary izay vola be tany aloha. Fampoten'ireo orinasa-panjakana maro toy ny JIRAMA, ny ERMAD sy ny maro hafa tsy lazana intsony fa azo adika fa miemitra ny firenentsika hatramin'ny vary foto-tsakafo afarana anivelany amin'izao fotoana. Pejiny sosialy azo fototry ny mpanjifa ny maneho ny fahatezerany manoloana ny fahasarotana iainana andavanandro. Tsy ho voafehy anefa izany raha tsy misy vahaolana aingana sy maritra indrindra momba ny olona ny famatsiana rano sy ny herinaratra eto amintsika. Taratry ny fipoahana ara-tsosialy avokoa ireny etsika mitaky jiro sy rano ireny hoy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra faranteo moa ny fanamboarana lava-drano mitentina 4 miliara ariary mahery ho fisitran-drano. Efa leo famparantenana pokaty sy fampandriana adrisany efa ny vahoaka fa mitady kosa vahaolana maritra eo anatrehany zava-misy. Fanampanazavana eo amin'ny sariny ny aro-tanjona. Ny fanotokodinam-bola ho amin'ny zavatra tsy mipaka amin'ny vahoaka fa seho ivelany no fosotra voalohany mitarika ny olona ny famatsiana herinaratra sy rano eto amintsika ho ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Efa nisy ny tetikasa mana ny olana saingy nandamoaka izany. Vahaolana nentin'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa hatramin'izay ny fanokafana ny tohadrano ny tsy azo mpaniry. Anisan'izany ohatra ny hoe famahana ny rano any tsy azo mpaniry ary vahaolana ihany koa nefa ny hoe anamboarana nireo fatson-drano. Tena marianay eto fa ny vola nanaovana anamboarana nireo fanoloana amin'ny fatson-drano ireo dia nisy nanodina tamin'izany fotoana izany ary zay no tsy ekenay eto anivon'ny fiarovana zon'ny mpanjifa PMH mihitsy. Ary amin'ny teny frantsay ialana tsiny misy ny atao hoe détournement de ligne budgétaire, zany hoe vola tokony efa napetraka anamboarana amin'ny fatson-drano lasa any amin'ny zavatra hafa indray ka normal isika raha miaina ao anatin'izao fahasairanana zao ny vahoaka mpanjifa ka aoka tsy hovonona ny vahoaka mpanjifa amin'izany lafin'izany indrindrandrindra ny amin'ity resaka rano zay ataontsika hoe aina ity. Mafy ny zava-misy ana ny malagasy ankehitriny ary eny ambola iamafy ny krizy raha tsy misy vahaolana aingana sy maritra entiny mpitondra. Zo fototra tanteraky ny vahoaka mpanjifa ny mandeha manao an'ireny fikomiana ara-tsosialy na fanehoana amin'ny fahatezerany amin'ny resaka sosialy toy ny jiro, ny rano, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny mety ho fiakarany ny mety hoe any amin'ny transport ihany koa. Ka izy io raha ny zavatra hisy dia itoy hatrany eo raha tsy hametraka n'ilay vahaolana maharitra sady aingana satria
efa rahantsika mahafantatra nefa dia mitombo foana amin'izao fotoana izao ny nisan'ireo vahoaka miaina ao anatin'ny fahantrana ary ny fahasairanana ihany koa. Iroso amin'ny fanamboarana lavatra ny 530 mitentina 10 miliara ariary latsaka kely ny fanjakana anetsemana ny olona ny famatsindrana eto Antananarivo sy ny manodidina araka ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia teo. Fanatanterahana samy maika sy ilain'ny vahoaka no mila ataon'ny fanjakana fa tsy hijanona fampanantenana fotsiny ihany. Mbola baraingo ihany koa hoy ny mpiaro ny zony mpanjifa ny kalitao asa atolotra ny vahoaka momba ity resaka lavadrano ity satria tsy vitany hoe miverina tamin'ny andro fahagolo isika fa tsy misy fiantohana ny fahadiovan'ny rano amin'ireo lavadrano. Vola tsy tokony tsy forohana 5 miliara d'ariary latsaka kely ny vola andanina sy anatanterahana zay tetikasa zay ka mifanontaniana mipetraka hoe zay ve no hoe ataontsika hoe tena mahamaika sarotra ve ny manokatra ny atao hoe tsy azo mpaniry ary io fanamboarana ny lavadrano io dia ataontsika hoe ny atahorana amin'io manko dia hoe lay ataontsika sécurité an'ilay mpanjifa satria aza adino fa zany vovo zany ene misy microbe ka eo no jerena lalina tsara satria ny zo fototranana amin'ny mpanjifa dia ny fiarovana anazy amin'ny rano zay sotrony ihany koa. Tofoko ny fampanantenana pokaty sy fampandriana adrisan'ny vahoaka ankehitriny. Diso fanantenana amin'ny mpitondra izay tsy mahavaolana fa vao maika aza manamafy ny krizy efa iainan'ny vahoaka. Tato anatin'ny herinandro fotsiny, faritra maro no nirosto amin'ny fidinana an-dalambe, manakan-dalana sy mandoro kodiarana, mitaky ny famerenana ny jiro sy rano. Isan'izany ny Tetsakatso, Ambodivona, Manjakaray, Itosy sy Merinavony. Zava-dehibe ny fanomezana tambezina andraikitra ho an'ny vahoaka eo amin'ny asa fampandrosoana ny tanàna, hoy ny ben'ny tanàna amin'ny komina Ampitatafika. Mampirisika ny vahoaka tsapatena ho tompona andraikitra izany ary manosika azy ireo hikojakoja ireo fototr'afitrasa izay fananana iombonana. Raha ho an'ny komina Ampitatafika manokana dia tantsorika nataony teo anivon'ny fiadidiana ny komina amin'ny alalan'ny hetra ny fampitrahana ny vahoaka rano fisotro madio. Nanamafy ny ben'ny tanàna fa ao ampamitana ny fanamboarana ampahandalana mbola tsy vitan'ny komina ankehitriny. Germaine Mejanary, Taizina. Na dia eo aza ny fanampiana arabola avy amin'ireo mpiara-miombonantoka dia miezaka ny eo anivon'ny komina anome tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka. Isan'izany ny fanamboarana fatsakana izay vola madiodio ny komina amin'ny alalan'ny hetra alohan'ny vahoaka. Mazava ny tanjona hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana fa zava-dehibe ny fahitana sy ny fisitrahan'ny vahoaka ireo asa vita tamin'ny alalan'ny hetra izay nalohany ho fampandrosoana ny tanànany. Mampirisika ny vahoaka andray andraikitra manoloana ireo asa vita ihany koa izany ary mampitombo ny fahatsapatena fa manana andraikitra amin'ny fampandrosoana eny fotony izy ireo. Misy rano fatsakana nataon'ny komina Ampitatafika amin'ny volan'ny komina mahadidio tanteraka mihitsiny dia nasiana pompe émergée zany dia nasiana an'ity bombona ity. Ny lany rehetra dia fandaniam-bola ny komina Ampitatafika. Ny anton'ilay izy dia misy an'ireto manolotrony fifoazana 700 mivahiny atelona zany eto amin'ny komina Ampitatafika. Nangataka fiara-miasa ary zareo reo dia nanampy ny komina Ampitatafika. Anankitelo ny bombona napetraka eto zany dia fatsakana anankiroa no natao. Marina fa izahay nahazo famatsim-bola tamin'ny fondation polonaise amin'ilay hoe manao fatsakana fitopolo. Kanefa tao anatin'ny fotoana fanaovana vakansa ny mopera zany zao dia tia tonga nefa ty fotoana ty dia tsy maintsy nanao izay ho tratrany ny komina Ampitatafika dia tamin'ny alalan'ny volan'ny hetra izay azo sy ny vola miditra amin'ny tsena no nentina nanaovana an'ireto fatsakana mandeha amin'ny pompe reto tonga dia mandeha elektrika reto zany mandeha automatika ray manontolo. Ireto dia ho apetraka mijanona tanteraka eto amin'ity toerany ity ho atsaraina ny sécurité satria sao dia misy manimba le tuyau dia ny fandaniana rehetra momba an'izany raisin'ny komina Ampitatafika atao amin'iny herinandro ambony iny. Fokotany telo no nisitraka izany ankehitriny dia ny fokotany Ampitatafika vaovao sy ny fokotany Anjana tsy miova ary Andrefambohitra. Ho fanamavanana ny fahasahiranam-bahoaka isitrahana rano fisotro madio no antony izany ho iatrany ny ben'ny tanàna. Tsy ny rano fisotro madio ihany no ezaka atao fa eo ihany koa ny fanohizana ny asa fanamboaran-dalana. Raha ao anatin'ny lalana 930 metatra toratatsika kilometatra dia mbola misy 20 kilometatra tsy vita. Tsy maintsy vitatsika
ny ampahany maro amin'io mba tsy ilazana hoe izy rehetra amin'ny mandaha manaraka izao. Ny fanambo ho any mandaha manaraka amin'le projet de société dia tsy maintsy misy université professionnelle eto Ampitatafika. Ny mahafinaritra n'le manao be ny tanàna mankony dia manao ny tetik'asa-mbola tsy nisy sy ny fotodrafitra asa-mbola tsy nisy dia atao izay mampisy azy. Tsara moa ny manamarika fa kandida ho ben'ny tanàna ity ben'ny tanàna amperinasa ity amin'ny fifidianana ny 2 Desambra izao. Kandida atolotra ny tokotiky Madagasikara ary toana ny firaisan-kiny. Zava-dehibe izany ho izy satria tsy hitandrona asa sarana ny asa fanatsarana tanàna sy ny fanomezana fotodrafitra asa maharitra ho an'ny taranaka faramandimby amin'ny komina tantanana toy izao. Makasika ny toetry ny andro kosa indray ao anatin'ny vanim-potoana manasara taona isika amin'izao ka izany no antony mampakatra ny maripana ambony ka mahatonga ny andro afana. Maina ny andro ary malefaka ny fitsoko ny rivotra. Fanadihadiana nataony Ando Ravony Arsoa sy mbola afa-tsara. Nanomboka andro maromaro teo izay dia niakatra ny maripana raha ho an'ny teto Antananarivo. Tafiakatra varo amin'ny 20 degré ary amin'ny 30 degré teo eo ny maripana ary mbola itoy izany hafanan'izany atao anatin'ny 3 andro. Ny maripana antsika miakatra foana ny maripana, maina ny andro satria atao anatin'ny 3 andro dia saika izay foana ny tataratra. Ny vanim-potoana ihany koa efa azo lazaina fa miditra atao anatin'ny vanim-potoana manasara taontsika zany izao. Izay fiakarana maripana izay misy fotoana tonga hatrany amin'ny 20 degré celsius ny ambony indrindra. Nisy fotoana izy efa tonga hatrany amin'ny 30 degré celsius fa noho ny fandalovana varatra azy atao atsimo Madagasikara izay nipaka taty amin'ny nosy moa zany ny rivotra niaraka tamin'izay dia nidina indray aloha izany tafidina hatrany amin'ny 24 degré celsius fa ny 3 andro avy dia miakatra hatrany izay maripana izay mitovy amin'izao iainantsika izao ihany aloha amin'ny vanim-potoana manasara taontsika zany. Malefaka ihany koa ny tsioka ny varatra azy. Io ny tena mandravitra ny toetry ny andro rehefa amin'ny vanim-potoana toy izao tsy inona satria ataona aorianan'ny fahavaratra zany dia ny rivotra avy any atsimo atsinanana indray no bahatoerana. Malefaka izay zany atao anatin'ny 3 andro avy izay no antony mampiakatra ny maripana. Tsy miova ny toetry ny andro amin'izay fotoana izay. Tsy miova fa efa izay mihitsy ny vanim-potoana iainantsika amin'izao rehefa ny ainana ihany izay tao anatin'ny fotoana lavalava izay. Tokony tsy hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'olona izao maripana miakatra izao saingy miankina amin'ny toe-batan'ny olona tsirairay ihany. Tranga hafakely kianja baolina kitra miantona eny ambony rivotra ho Chine. Koroe foko iray manao ny trano eny ambony hazo ary bibilava manana loro. Ireo no tateriny Livano Menjanary sy Mathieu Prince amintsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Kianja baolina kitra ho an'ny ankizy ao Chine ity kianja miantona ambony eny amin'ny rivotra ity. Mirefy 400 metatra ny avony miala amin'ny tany. Ao amin'ny valan-javaboary Jonho no misy ity kianja hafakely ity. Foko iray izay manao ny trano eny ambony hazo 30 metatra ambonin'ny tany. Ao afovoan'ny ala tropikalin'ny Papouasie andrefana any Indonésy no misy ireo foko mahavariana sari-patarina indrindra eran-tany Koroe. Cédric tompona bibilava manana loha roa ao amin'ny valan-javaboary ao afovoan'ny tany Belac antsoina hoe Belachan izay mirefy 3 metatra tora-droa. Bibilava tsy dia fahita firy ity manana loha roa ity. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany. Mandalo vanim-potoana feno herisetra sy mahery vaika i Soudan amin'izao fotoana izao raha ny fanambarana nataon'ny firenena mikambana androany. Nanamafy ny Jeneraly Abdel Fattah Burhan lehibe ny tafika Soudanaiza fa mazava ireo lalàna sy drafitra natao hamerenana ny fandriampahalemana ao Soudan. Ao anatin'izany toe-javatra izany nanao fanafiana maromaro ny tafika Soudanaiza mba ahafahana ifehezana indray ny faritra ho Khartoum. Finontso rary malala Mathieu Prince. Nanantitrandra ny Jeneraly Burhan fa tsy voaja lalàna iraisam-pirenena noho ny afitsika ireo mpikomy ka mampitombo ny herisetra manimba ny firenena misedra fanamby lehibe Soudan amin'izao fotoana izao hoy ny Jeneraly Burhan. Mifototra indrindra amin'ny firasana tsy kombakomba ny ady atao Soudan raha ny fanazavana. Vondrona izay nikomy tamin'ny fanjakana nandritra ny taona maro no nitarika izany. Nahazo fanohanana ara-politika sy ara-pitaovana eo amin'ny sehatra isam-paritra ity vondrona pioko ity hoy hatrany ny tenany. Samy nahita ny eloka be vava ny fanitsakitsahana ary ny abibina nataon'ireo mpikomy ireo ny rehetra hoy izy. Na dia teo aza ny amafy ny ady nanamafy ny Jeneraly Burhan fa ny fandriampahalemana maharitra dia tsy hisy afa-tsy ny fanoherana tanteraka ny milisy. Tsy azo antoka araka izany ny fepetra hiverena fandriampahalemana fa miteraka loza ho an'ny firenena.
tapitra ny fampalalam-baovao tomboka lasy tombovavy mankasitraka fenaonao nanaraka izany hatramin'ny farany marao ianao vetrany aoriana izao fampalalam-baovao izao ny fandarana dinika hovahiny faniraza-fo manantany ao anatin'izany ny mpanao politika Christian Tabera iresaka mahakasika indrindra ny raharam-pirenena ankehitriny ka anasananao anaraka izany ny tenako kosa tomboka lasy tombovavy manome fotoananao rampiso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko